Pejim-baovao hafa tanteraka kosa indray tsy mbola nisy ny taremarika raikitra mahakasika ny isan'ireo olona traboina any atsimo ny fanazavana izay nomeny BNJRC manoloana ny fiovaovan'ny taremarika voare mahakasika izany tranga izany. Mitondra fanazavana kosa mahakasika ity tranga ity ny avy ao anivon'ny BNJRC. Ny mikasika ny any atsimo zany rahantsika malaza zany fa efa nampilaza mialoha zany ny famantarana amin'ny toetrandro hoe anisany toerana zay ho azo mitsakorana betsaka raha amin'ity fahavaratra ty raha i Juliara manokana zany resahantsika sy ny faritra atsimo rehetra iny. Dia izao moa zany hitantsika hoe mirotsaka zany ora zany dia anisany nahazo fatranorana betsaka tokoa iny. Zatra tianao marina koa nefa dia talohan'izay rehetrarehetra zay zany nampitaina tany amin'ireny faritra reny zany zay situation zay dia efa nampitaina tamin'ireo faritra reo koa hoe inona ny fomanana tokony ataony zareo. Indrindrandrindra moa zany tena maika indrindra dia ny famondranany olona mba tsy isin'ireo hoe olona maty na sanatria lasan'ny rano. Dia azo lazaina zany fa nanaraka an'izay aloha zany le olona tany. Dia ny zavatra misy nefa ny koa dia ny olona zany nahitan'ny expérience zay niainany tany anatin'ny taona lasa zay dia mailo be zany le olona. Dia vo nisy fotsiny zany le rotsakoriny ka nanomboka niditra zany le rano dia nandefa tatitra zareo. Zay moa zany somary ampisaborantsika menakavy zay tatitra zay satria zareo zany toa dia mieritreritra hoe matoa zay voa dia voadolo koa ny rehetrarehetra any ohatran'izay zany le eritreritry le olona zany. Dia lasa azo lazaina hoe lasa ambony be zany le isa azo taty zany tamin'ny voalohany.